Ahoana Marina, Rahoviana Vao Tsy Handainga Amin'Ny Vahoaka ny mpitondra. Fomba fitenenana ny malagasy hatramin'izay ny hoe zatra ny lalan-dririnina, ka na efa fahavaratra avy no manao itsin-dalana. Natao amaritana ireo zatra toetra sy fomba ratsy io, ka na amin'ny fotoana tsy tokony ampisehoana ny toetra sy ny fomba mamoetra aza, dia mbola manao ny tsy fanao noho ny fahazaran-dratsy. Mifankaiza amin'izany moa ny fomba fiasa, fitantanana, ny fanaovana politika, na koa ny fomba firesaky ny politisiana sy ny mpitondra eto amintsika ankehitriny. Efa latsakandavaka noho ny tsy fahaiza mitondra ny firenena, anjakany kolikoly avolenta, mahantra ny fahadiran'ovana ny vahoaka, mitotongana ny toe-karena sy ny sosialy. Amin'ny ankapobeny, tsy mba misy fiovana mankany amin'ny tsara na ekena aza, fa misy ihany ny zavatra mamirapiratra ezana isintomana ny mason'ny malagasy sy apetraka mba ilazana fa tandindo ny fandrosoana sy ny fampandrosoana. Zary lasa aingo ambony tsikoko anefa satria tsy voafesy tsy voalanjalanja eto intsony ny hoe inona no maika, inona no lahara-pahamehana, inona no mahasoa ary inona no mahafinaritra. Rehefa mba misy mitsikera an'ireny dia lazaina fa tsy tia fandrosoana, mpanakorotana, mpamingana. Fady tanteraka izany mba hiaiky ny adisoana sy fantsiana ny dia izany. Izahay aloha izao no eto, dia aleo izahay hitondra sy anao izay tianay, hoy ny sasany. Averina eto indray ity valiteny sy ny fomba famaly ny ministry ny vola ity, nandritry ny ady hevitra teo amin'ny mpikamba ny governemanta sy ny solombavam-bahoaka tao anatin'ny fivoriana ara-potoana voalohany tamin'ity taona ity. Misy resaka ihany koa, mbola mpanombotra ihany, procès d'intention ihany koa ny azy kanefa ho valiko. Fa mba tsy dia sarotra ihany, azonao atao ihany makatorohevitra aty aminay. Raha ohatra ka maniry na tsy mahay manao calcul ianao dia azontsika hifanampian'izay. Izany no fomba famalin'ny olona amin'ny tantanan'ny volam-bahoaka eto amintsika. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe angamo io volanao andriamatoa minisitra no anaovanao valiteny ohatr'izany. Izany fomba fiteny izany dia taratry ny fitantanan-draharaha hatrany ambony, izay midika mazava fa azy ireo i Madagasikara, ka izay tiany atao no atao eto. Hatreto, zary lasa mandeha jonjorombona tsy misy sordalana hitondrana azy intsony i Madagasikara, satria izy ireo izao no eo. Dia izay tiany sy metimety aminy, fa tsy mifanaraka intsony amin'izay olana iainandra malagasy ihany. Sanatriavin'ny vava atao maneho ankolaka hoe anay ny sandry, anay ny vola, anay ny fahefana, ka tsisy afaka mikofoka eo, ka na mety ataonay na tsy, dia tsy maintsy ekenareo. Tsy misy zavatra tsy miakabidy eto amin'ny firenena, kanefa ny nampanantenana dia ny hoe itsinjo vahoaka. Hoy indrindra mantsy izy tamin'ny fampelezan-kevitra hoe za dia ho filoham-pirenena itsinjo ny farim-piainana vahoaka malagasy, atoko ny fomba rehetrarehetra izay ampiana ny fandaniana ataon'ny vahoaka malagasy, mialany amin'ny herinaratra zany, makany amin'ny sakafo, le kapoka ny vahoaka malagasy mihitsy no jerevako, zany hoe le vidim-bary, vidina menaka, zany ny zavatra ho ataoko. Izany tokoa ve no zava-misy? Tampona ve ny mason'ny mpitondra ka tsy mahatsapa ny olana maro lafy atrehan'ny vahoaka? Ny vidim-bary, ny vidin'ny menaka, samy nampanantenaina fa umora rehefa izy no tonga eo amin'ny fitondrana. Kay kobakambava fotsiny. Zarara misakafo ny malagasy. Ny karama isam-bolana tsy tonga amin'ny fahatelo ny volana koro dia tapitra, satria tsy mahaleo ny vidiny intsony ny sarany, hoy ny fomba fitenenana, ary tsy afatrosa ny ankamaroany isan-tokantrano. Ankehitriny, hatramin'ny vidiny arina fandrehatra ity miakatra, izay tsy mbola fahita tao anatin'ireo mpitondra ny fandimby, sa izay la ively rano telo amby folo. Hoy mantsy ny fanadiadiana hoe tsy azo arina fandrehatra na charbon intsony 500 ariary raha ny fanazavan'ireo mpivarotra arina fandrehatra. Raha ny fantatra dia nampiakarin'ny mpitondra fanjakana ny etralaina amin'ny orinasa fanalamanga izay mpamokatra izany arina fandrehatra izany, ary mbola nasarotona ihany koa ny fikarakarana ny taratasy ilaina amin'ny fikarakarana ireo charbon ireo. Voatery mampiakatra vidin'ny charbon araka izany ireo mpivarotra sy mpanjara.
izany rehetra zany nefa dia mbola manamafy sy mbola anavesatra trany amin'ny andavanandrom-piainana ka ina mety hiteraka fipoahana ara-tsosialy. Mbola miaina anatin'ny krizy ara-toe-karena amin'izao fotoana izao ny tokantrano malagasy ka tsy fotoana izao ampiakarana ny etralaina amin'ny fanalamanga ho iatrany ity mpiariny izao mpanjifa ity satria ny mpanjifa hatrany no mizaka ny zioka. Vanim-potoana ve zao tsy vanim-potoana zao ka mitodika izahay amin'ny tompona andraikitra ao anivon'ny fanalamanga sy ny fanjakana voabe hoe mila jerena farak'izay aingany io zavatra io satria efa manahirana ny olona na ny hanina zay andrahony ary efa manahirana anazy ny vola eo ampelantanany manahirana anazy ity indray mbola miakatra ihany koa ny charbon zay andrahony ny sakafony. Inona ihany zany ny ainan'ilay mpanjifa malagasy miakatra daholo ny zavatra rehetrarehetra ka ozy izy zay hoe tsara ny mifampiain'olo adidinay sy andraikitray eto anivon'ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa ny miteny aminareo tompona andraikitra jerevo akaiky io zavatra io tsy mbola fotoanany io tena mbola tsy fotoanan'izao. Ny tsy tokony ho adinoiny dia efa 1.24 isika izao fa tsy 7.24 na 8.24 intsony. Efa nakalesona ny olona mampita amin'ny fijery tsy miangatra hoe nanao ahoana ny fiainana tamin'izao ary mbiaiza ankehitriny. So mbola manonofo revolutionna sy fananganan-tsandry sy basy fa efa miova ny tantara. Tsy misy manao ratsy amin'ity tany ity ka ho afamaina fotsiny izany fa ny fotoana ijinjanany nafafy no mety samy manana ny azy. So dia mba efa fampisaitsana ny miseho io. Disina evava tamin'ny mpitondra teo aloha loatra mantsy ka tsapain'Andriamanitra angamba. Roa taona sy tapany izay tsy ity izay tena asa vita. Valalanina tanteraka amin'ny songadina politika eto amin'ny tany sy ny fanjakana ny vahoaka malagasy. Tsy fantatra intsony izay marina sy diso eo anatrehany resabe maro samihafa. Ny mpitondra miezaka maneho sy mandresy lahatra fa tena nisy ny kasahamony sy ifofo ny hain'ny filoham-pirenena sy ny ekipany vitsivitsy. Ao ny mino ary ao no milaza fa iny indray ity sinema be ity tsy misy fijery iraisana aloha ary adalan'ny mpitondra ankehitriny izay efa zatra lalaosaim-bahoaka no anton'io. Tsy vao izao no nisy ny lainga ka namety efa zava-marina sy tsy vazivazy intsony aza lasa tsy noho ny olona firy. Firy tamin'ny zavatra nolazaina teto moa no tena marina sy tanteraka. Moa tsy efa nisy teto ny famoronana sinema tena arabaky teny tamin'ilay nambara tamin'ny alalan'ilay oronan-tsary hoe Ahoana Marina. Nivoizina fa avy eto Madagasikara no amonjena izao tontolo izao amin'ny coronavirus. Moa tsy andrajoelina izy tena ny mihitsy ve no nilaza tao Mahamasina tamin'ny tetezamita fa efa any anatin'ny sambo ny tramway. Moa ve tsy ny filoha ankehitriny ve no niaiky teo amin'ny fahitalavim-pirenena tamin'ny ady hevitra fa ny filoha Marc Ravalomanana no apetra ny ho filoha-mpanohitra rehefa izy no filoha-pirenena. Ity tsara mantsy no nolazainy tamin'ny fotoana io. Ary ny constitution moa dia mamela malalaka avelanao anohitra ve izy satria zay notifa be zotoizako ny teniko joaka voajanahary lalam-panorenana zay napetratsika dia mametraka ny statut de l'opposition ka avelako malalaka Andriamatoa Ravalomanana ho chef de l'opposition rehefa tonga amin'ny fitondrana. Izany tokoa ve no zava-nisy tsy ny fanaovana raha matahora sy fanaraha-maso atao amin'ny lehibe ny mpanohitra indray aza ve no narangarangana isaky ny mihetsika rehefa tonga teo amin'ny fitondrana izy. Ampahany ireny fa ny tiana hatongavana dia ny hoe miteraka aia amin'ny olom-pirenena ny zavadrehetra rehefa fantany sy mety ainy amin'ny lafiny maro ny toetran'ny mpitondra na ara-politika na ara-toe-karena na ara-sosialy dia tena efa tsy misy fahamarinany toerana intsony eto fa miaina anatina sangodi-piainana ka vahalalana tanteraka ny vahalalabe mandry. Tsy misy vina sy soro-dalana mazava, tsy misy tondrona repère amin'ny ho avy intsony fa tena manjavonjavo tanteraka ny fitantanana raharam-pirenena. Samy andry izay iseho sy ny tsy ampoizina trano hoe ino indray ny sinema mety iseho atoato ary tsy mahagaga raha tsy mahataitra ny vahoaka intsony izay ambarany mpitondra satria
efa vokilainga hatrany amin'ny fampelezan-kevitra ny vahoaka. Raha izay fiainam-bahoaka sy ny fiainana ara-toekarena izany efa boriborina amina fitanisana ny mety olesoka ny teo aloha sy ny fivoizana sarisarina santionana vahaolana amina fokotany na amina komina iray anaovana serasera mipopoka. Mety fanina sy jamba tanteraka ny malagasy, saingy tsy ho zaka ny fifoazan'io amin'ny toromaso ny indray andro any satria misy fetra ny zavadrehetra. Dia mbola mihevitra ny amita-bahoaka trany ve amin'ny taona 2024 fa ahoana marina e! Ahoana marina e!